aboaho ny kiaka fa eo anelanelan'izay dia tsara manazava amin'ny besin'ny maro fa ny olona izay mitazomina konjavozomaka dia manana zo izy anao fanohanana zany amin'ny opposition amin'iny fitazomana konjavozomaka izay natao azy io ary ny mpiaro ny voapanga jafasy erykorolando dia nanao an'izay fanohanana zay dia araky ny pakiadeloko moa zany rehefa nanao fanohanana ny voapanga amin'ny fitazomana konjavozomaka izay natao azy dia mandeha le taratasinaty alefa amin'ny chambre de détention préventive ny fiantso azy dia mandinika ny raha ndray zany ny chambre de détention préventive mahakasika ny fitazomana aponja konjomaiky dia didy roa ny mety ivoaka amin'izay fotoana izay na manamafy an'ilay fitazomana konjavozomaiky ilay chambre de détention préventive na manafona an'ilay didy izay navoaka n'ilay tsara mpanao famotorana amin'ity raharaha jafasy Eric Orlando ty zany dia zay ny fanapa-kevitra ny tamin'izay chambre de détention préventive nifoanana zany ilay didy famonjana izay nataony jafasy Eric Orlando dia arak'izany moa zany dia navoaka ny fonja izy Magariva alatsinainy faharoambinifolo ny volana Desambre roambiroapolo sy roarivo. Ny tiako ambara dia izao hoe ny famoahana ny fonja ny voapanga na ny fampidirana fonja ny voapanga tsy midika hoe levoka izy na tsy levoka fa ny tompony teny farany zany dia ny fitsarana famoaka didy ary ny fitsarana ny raharaha mahakasika an'io lozam-pifamoizana atao menana io dia mbola hoavy ary tsy maintsy edina hevitra amin'ny haibe maso ary fanatrihany amin'ny mpitory sy ny toriana sy ny vavolombelona maro samihafa ny raharaha amin'izay fotoan'izay tsy misy zavatra fitenina koa ny fitsarana fa misy kosa ny paikadeboka izay tsy maintsy arahany misy maro manoloana ny resaka mandeha any amin'ny tambajotra serasera sy ny amin'ny ny vakijery mba hahasamihafany dia misy ny filazana hoe ny gouverneur faritra no mamoaka ny andriamatoa Jafasy Eric Orlando tao amin'ny fonja tsy marina zay tsy mitombina velively satria misaraka mazava tsara ny asan'ny gouverneur ny faritra sy ny asan'ny fitsarana tsy anjaran'ny gouverneur ny faritra no mamoaka ny olona any amin'ny fonja fa procédure mandeha aty amin'ny fitsarana no mamoaka sy mampiditra ny olona any amin'ny fonja. Voalaza fa nisy tsindry nataon'ny gouverneur sy ny tsindry maro samihafa no natonga ny fitsarana nampiditra amponja ary natonga ihany koa ny fitsarana namoaka ny dafy aiza ho aiza tompoko mahakasika an'izay. Ya raha mahakasika nay manokana eto fampanoavana dia tianay manao marika fa tsy nisy mihitsy tsy rety aty aminay tamin'ny fandraisanay fanapahan-kevitra na ny dirany tany amin'ny fonja na ny voahany iny zany ny olona tsy maintsy manana ny ambarany amin'ny fanapahan-kevitra izay mivoaka eo na mivoaka le olona miditra dia tsy maintsy misy foana ny ady hevitra maro samihafa izay mandeha ny amin'ny tambazotra serasera sy ny manjery samihafa any fa raha ho an'eto fampanaovana manokana tsy misy izay tsy misay ary ny motif misy zany ny motif izay amoahana sampidirana ny olona ny fonja dia motif io dia misoratra ara-dalàna ao anatin'ny tota-taratasy anaty. Aboaho ny kiaka